manatitra ny araba tompoklasy sy tomboko vavy tonga sondray ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao-ny MBS ianao izao alina izao asainam-pananjanana ianao anaraka izany hatramin'ny farany ny vaovao politika avy hatrany moa no anokafantsika ny vaovao efa manomboka ny fitetezam-paritra ho an'ny kandida marika ravalomanana ary tany amin'iny faritra atsinanany Madagasikara iny no notsidiany andeha rahantsika avy hatrany ary ny akondiany tany Moramanga. Androany no andro voalohany nadalana ny ala tao Antananarivo tao aorian'ny fanokafana ofisialy ty fanaovana propagande na fampelezan-kevitra ity aty Moramanga ny lalana voalohany nalehanay ary marina loatra le teny hoe manana ny tantarany Moramanga noho izany tsy azo diavina tsy azo dikaina tsy maintsy eto Moramanga aloha fa alô enanareo tsara satria ny mpifanandrina amiko amizao fotoan'izao dia le nanomana tamin'ny dia mahaza tsara misafidy any mpanangana sy mpanorona ve samy mpandrava sy ny mpadoro anjaranareo mieritreritra fa tsy adala data intsony maninona no tenenareo zany fantatro loatra raha olona tena nijaly namon'nyay tamin'ny fitolomana tao amin'ny kianja finoana 7 taona ny andrasantsika an'ity fifidianana ho avy ity zay manana ny tantarany nataon'Andriamanitra ifanena reo olona manana ny maizy azy dia ny mpanangana sy ny mpanorona sy ny mpandrava sy ny mpadoro milaza zany ianareo androany eto Moramanga mba te hitiratsika mbavaka marina hoe amela ny antsika lay Jehova tompony maro ary indrindra tena ianavaka vary sy ny farifary fatandremana tsara hoe aminareo tsy mamorona na mandainga na manaratsy na mana provocation fa zavatra nisy dia nisy ao anatin'ny maizina tanteraka no mifantana voaka malagasy ary nitsy misy ny fandrimpahalemana ane nitsy misy ny fandrimpahalemana ane vokatrinao basy miparitaka tao arinan'iny fanomanam-panjakana iny dia aiza zao dia aiza zany zao matorona olonao ro zazambarivavynao any avelan'ny trano izy matory any amin'ny maizina satria nahoana matahotra so misy mandropo manjaka ny dalo ivery ny daka hoavy daka hoy anareo hoe 7 taona ny lasantsika n'ity fifidianana ity fifidianana manana maizy azy loatra izy ty satria zao afantaratsika ny hoe inona ny zavatra nitranga teo aloha ahoana ny tenanay 7 hatramin'ny 7 tsika miteny zao fa na ny jiramara mbola misy any délestage ary betsaka na ny rano sy ny jiro sy ny lalana na rano daholo spot Isang pitisika! Birla ni Noron!
fa tsy ora tsy atao andakanana akory ny fitondrana firenena ka zay la zay reo mila mitandrina tsatsika ko reo mbola nandakanana hitsapatsapa le ahoana ny tokony atao mba azahoana ny fitondrana ampiasaina daholo na vola na zavatra fa tambianinareo aloha tambiany tsara hoe aminareo rehefa tonga le fahasivambinifolo volana desambra aza matao aninao fa volana fahadimy amby roapolo volana desambra ho tonga zay krismasy nanandavitsika fa alô maiza tsara mifidy satria be loatra lay fahadisona teo ty zany le misy an'lay toerana amty ho aminareo anakiroa ihany de mpanongana sy ny naongana zay tsy safidy akoatran'izay ary ny mpandava tandeha tsara ny mpandava zatra mandava foana tsy mitsahaka mampiasa zay rahafatsena rehetra ary ny mpanangana sy ny mpanorona manamboatra foana manamboatra ny lalana manamboatra ny foto-davakasana ny sekoly de tandeha tsara zavatra anankiray tsy ataovy ohatrany hoe tsy manofinofo zany tsika eritreritry raha mipilidiny zany fa alao aloha zay mahavoky ela ny sakafo alao aloha azy sy ny fandrimpahalemana ary alao aloha tsy ahafahan'ny olona miasa zay any de miadrola izy io le larana fahadimy amby roapolo de manarak'izay a le fanamboarana ny lalana timiny io daty namarika lavalmanana de eo ataovy tsara izy ny lavaniny sasany taloha mampiasa fetrona ozy mampiasa marqueur ozy ataovy tena le stylo apetrany eo e iny apetrany azonao apetrany e de rehefa avy eo entany ny olona ifidy fa tena vitsy de vitsy ny sala nisy ny mpifidy tamty bega be ny olona ty atsika bega be ny olona nohana atsika pasteur artony laza hoe mivavaka isan'andro izy bega be ny mbola mivavaka koa na metoambrany de tany daholo hoe ny tonga ifidy fa ifidy atsika fa sady mandeha nentsika azoe nareo reo efa fantatry daholo nareo mijery reo fa ifidy ava tonga olona ray raha teray anjara ianao hoe inona ny azoko atoa nampina ny dada mampalany azy de dava olona zay tsy mifidy na olona misarasara eto makao amin'ny fifidianana hoe atsay vatinao any dada zay zava tao zava-dehibe raha mitona olona anankiray isika rehetra zao ianareo rehetra zao tonga ifidy de io le izy de aforitra tsara ty moramora manao azy vitako zao atsay an'izay lany dada lany izy tandem tsara ho iaho sao de manao sangisany eo ny sasany ka manandrakanana na mananay vola fa ataovy tsara ampitiavana sy ambavaka io fa mandrindry ny fotoana zay iainana sy fitaranakao ary antsika ty firenena malalatsika ty sota vetane nanao fanambarana kosa androany ny mpikambana avy eo anivo ny QG Ambalambahoaka Andavamamba mahakasika ny tontolo ny fifidianana ho filohan'ny pirenena ny fahavitrehan'izy ireo anohana ny kandida larana fahadimy amby roapolo marika Ravalomanana mariana mofa tamin'ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ity no nitsanganany QG Ambalambahoaka andeha raha antsika avetrany ary ny mahakasika izay tateriny noro fitiavana vonina ny anoana hatramin'ny farany ary ampandaniny kandida larana fahadimy amby roapolo marika Ravalomanana ny vahoaka Ambalambahoaka io no anisany ambaran'izy ireo androany nandritra ny fidinana fotony teny antoerana no mafiziny ireo fandrematoa marika Ravalomanana ihany no any kandida tokana mahavita manarina ny firenena mijery ny madinika ny tantsaha antony iray mbola tsy alany vahoaka Ambalambahoaka ny laharana fahadimy amby roapolo ny asa vita nandritra ny fotoana ny tondrany itsika Ambalambahoaka dia nanao zao fanambarana izao
rehefa nivory ny profobe ny ambalambaoka zay tarihan'ny chef d'antenne tsirairay miaraka ny ato anaty profobia dia manao an'izao fanambarana zao itsika mpikambana sy fikambanana ambalambaoka dia manoana ny président Marc-Ravalomanana mariany etony fa le ambalambaoka tena legal manana conformité io manao fanambarana io fa tsy le olona manao fictive any ambadika any milaza fa ambalambaoka ity amin'ny faritra ivo ity fikambanana ity dia efa nijoro ary nanao activité sociale tamin'ny lalantsika menakavy noho izany dia zao makizao izahao président nareo fa itsika no tena ambalambaoka itsika no manao fanambarana officiel fa manoana ny candidat Marc-Ravalomanana. Mahakasika ny feo mandeha ataon'ireo mpanohitra ny candidat laharana 2020 ny amin'ny filazana fa mpanavakavaka ny mponina monina eny amin'ny faritra iva sy ny avy any amin'ny faritany Madagasikara Andriamatoa Marc-Ravalomanana dia notsindry ny vahoaka na ambalambahoaka fa tsy marina izany. Toy izao ny hevitry ny mponina eny amin'ny faritra iva. Raha zava-marina dia tsy zany ny zava-misy tsy manavakavaka fa toy tokoa zay zava-marina dy dada fa izyany matikatsika azay dia manapatrafatra mihitsy fa mainga daholo ny fafy any amin'ny rehetrarehetra any amongany hoe tsy tia tanindra ny Ravalomanana tsy tia ny ambany tanàna rehefa elany nafantaranay azy hatramin'izy dia tanàna da tena miaraka amin'ny ety amin'ny ambany tanàna izy ary nalavitra amin'ny malagasy rehetrarehetra mihitsy. Manentana antsika rehetrarehetra zany mba hifidy ny dada numéro 25 satria izy efa nitonja teo dia mbo mila mitonja an'izay izy amin'ity taon'ity. Ankoatra izay anisan'ny foto-kevitra izy ireo n'ity fikambanana ity ny vahoaka no avadika olom-pirenena ka tsy azo ambakaina. Tsara ny mampahafantatra fa ambalambahoaka dia ahitana ireo mponina mipetraka eny amin'ny faritra iva manerana ny boriboritany enina eto andrenivohitra. Mbola makasika an'izay vaovao ny fifidianana izay hatrany dia tsy visy amin'ireo tokony hanoana ny candidat laharana 2020 amin'izao fifidianana fihodinana faharoa izao. Anisan'izany ny groupe des jeunes malagasy pour la démocratie nanamafy izy ireo androany fa vonona ny ampandany ny candidat laharana 2020. Hanoana tsy ampy-ambambana ny candidat laharana 2020 Marc-Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ny antoko GJMD na ny groupe des jeunes malagasy pour la démocratie. Tsy vitsy ireo asa vitan'ny Marc-Ravalomanana tamin'ny fotoana nitondrany ka antony nanosika ny antoko hampandany azy amin'ny fifidianana ny 20 Desambra 2022 izao. Ohatra mivangana ao anatin'izany ny fahavitan'ny ankamaroan'ny lalana tany amin'ny faritra nanjaka ihany koa ny fandriampahalemana. Amin'izao fotoana misy amin'ireo lalana namboarina no efa simba toy ny mampitohy any Mbs Alarobia Diego. Nambarany filohan'ny antoko GJMD fa ny candidat Ravalomanana ihany no ahavita anarina izany. Ny antoko GJMD dia efa nanambara tamin'ny fomba ofisialy amin'ny fanohanana n'Andriamatoa Marc-Ravalomanana ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny plateforme fanoroilay nitenako izay mpitondra teniny noho ny fitiavan-tany razana sy ny fankasitrahana ny asa vitany fony izy teo amin'ny fitondrana teo zany taloha teo natonga ny antoko GJMD sy ny plateforme fanoroilay hanoana ny Marc-Ravalomanana. Fantatra fa tamin'ny fitondrana Ravalomanana dia marina tsy nialan'ny olon-dratsy ny tanàna fa tsy azo lazaina hoe nitatra be sy nandrendrirana ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fandriampahalemana. Nisy fatoniny zany ny fandriampahalemana zany teto Madagasikara. Eo ihany koa fahavitan'ny lalana maro teto Madagasikara afaka mifamezivezy ny vahoaka malagasy amin'ny commune samihafa, district samihafa noho izay fisin-dalana zay. Ary inoana fa raha vao miverina fitondrana ny Andriamatoa Marc-Ravalomanana dia wisy sy hiverina zany fisin-dalana zany.
efa nisy kosa ny fifampiresahana teo amin'ny kandida marika ravalomanana sy ity filohan'ny antoko ity mahakasika ny resaka mandeha ahelon'ireo mpanohitra ny laharana 520 ny amin'ny hoe mankahala ny vahoaka avy any amin'ny faritra Andriamatoa marika ravalomanana. Notsidriany kandida marika ravalomanana tamin'ny fotoana io fa tsy manavakavaka izy ary mankamamy azy ny ponina any antoerana. Provy ny fitiavan'ny dada azy ireny ny fanamboaran-dalana ny famoronana asa ho an'ny tanora. Miely be ny resaka hoe filora valomanana tsy tia tanindrana, filora valomanana tsy miosina amin'ny ambany tanàna. Eto manambara aminareo fa niona taminy zahay dia nilaza mihitsy n'izy hoe tena tia ay ny vahoaka côtier, tena tia ay. Ary ahoana moa ilazantsika hoe tsy tiantsika ravalomanana. Marika ny fitiavana fanamboarana ireny lalana maro be ireny. Marika ny fitiavana ny fananganana ny orinasany tany amin'ny tany ny côtier ary manome asa tanora côtier. Donc fitiavana zany fa tsy midika tsy maintsy dradradradraina amin'ny télé sy télévision ny tiako anareo côtier. Zay vao mitia côtier izy. Fa misy fihetsika avo aseho manambara fitiavana fa tsy voatery hoe dradradradraina zany vao mitia. Mialohan'izao faneho-kevitry ny filohan'ny antoko GJMD no sady mpitondra teny vovonana fanorolahy izao efa nisy ny fanambarana ofisialy nataon'izy ireo fa anohana ny kandida marika ravalomanana izy ireo amin'ny fifidianana fiodinana faharoa ny Desambra izao. Eo amin'ny pejiny politika izay hatrany ary dia misokatra ho an'ny rehetra ny kandida marika ravalomanana ao anatin'izao fifidianana fiodinana faharoa izao. Tsy misy fepetra, tsy fanambazana toerana eo amin'ny fitondrana, tsy misy fanambazana vola fa fiara-miasa ho tombontsoan'ny malagasy tsy vaky volo no katsaina. Na be resaka tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ny fihetsika kandida iray ny fampiresaka tamin'ny kandida marika ravalomanana. Inona marina no ny fampiresahan'izy ireo? Andeha arahintsika atao anatin'ity sary manaraka ity ary ny makasika an'izay tanteriny Edena Elias sy Mathieu Princy. Tsy nanontany momba ny fandarana asa, tsy nanontany momba ireo vinany kandida marika ravalomanana i dadafara raha tonga tetsy amin'ny QG Belair ny alatsinainy maraina lasa teo. Resaka fifanarahana hitadiavana seza eo amin'ny fitondrana no nahamay azy sy noresahany tamin'ny kandida marika ravalomanana. Toy izao indrindra ary izay fifampiresahana izy ireo izay. Izy tamiko raisy izy indrindra misy amin'ny ndiatotsoa dia izao ny fampianarana any amin'ny clé izay fatany ireo fianaratsoa. Mbatitra saka koa mifamenana mbatitra saka koa. Dia izy ihany no indrindra nireo ako hoe izao no ataontsika zay. Mety zay. Eny mety zay. Ahoana nefa ny fiarahantsika mianaka. Rehefa feuty ambaloana natao resaka sika mavoko. Fa atao fotsiny aloha concentrenota ny olona rehetra. Izy eo tsy mametraka koa fepetra. Zany. Izy andam-pandanina fotsiny aloha. Satria ireo zay ndesaka teo. Izy mitondra andreo zasy tsy mety. Satria raha nanao zany dia nanao zany radavitsona dia nanao zany reo kandida reo. Tsy mety zany fara. Zany. Tsy mety zany. Fa aleo aloha ampandanina fotsiny aloha. Tsy zay ny atotsona. Dia aveo jereo. Zay mantsy zao ivory ny bureau politika anay zany zao ivory zao. Ivory zay dia lasy fa hoentika ny amin'izareo zany zay. Tsy nety tamin'ny dadafara nefa ny fifanarahana madio tsy misy tambiny dia ny sy ny takanakany amin'ny mpifanandrina amin'ny kandida marika ravalomanana ny tenany ny arivany io alatsinainy io ihany. Ireo kandida rehetra na antoko politika na fikambanana hafa izay tonga ny fampiresaka tamin'ny kandida marika ravalomanana dia ny fandaharana asa sy ny vina ampandrosoana ny Madagasikara no naharesy lahatra azy ireo anohana ny kandida laharana 520. Mazava ny tenin'ny kandida marika ravalomanana hatrany am-piandohana. Tsy misy fepetra, tsy misy fifanarahana manokana ary indrindra tsy misy kolokolo hitadiavana tombontsoa manokana ny fanohanana azy. Tsy mampanantena zavatra betsaka amin'ireo mpanao politika manohana azy ny kandida marika ravalomanana.
malala ny tokony ataony izy ary tsy misy omeny avaram-patana ireo izay ny fanometanana aminy fa atao mitovy daholo. Mbola misokatra ho an'ny rehetra izy raha toa ka tena fitiava-tanindrazana sy fitsinjovana no avy ny taranaka no tadiaviny ireo mpanao politika. Mbola mametraka hatrany maha olony lalàna sy amin'ny mahafatra-panaja ny fitsipika ny kandida laharana faha 520 olona toa azy no ilain'ny firenena mba hanafoana ny gabraraka navelany tetezamita farany teo. Efa tafiditra tanteraka amin'ny fanomanana ny fifidianana fiodinana faharoa ny CENI amin'izao fotoana izao. Tahaka ny tamin'ny fiodinana voalohany dia nisy ny fampisehoana ny fampiasana ny logiciel ampiasain'ny CENI ka naverina nampiseho indray izany tamin'ity androany ity teo anatrehan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny solotena ny kandida roa. Tsy niova tamin'ny logiciel izay nampiasaina tamin'ny fiodinana voalohany ity ampiasaina ity saingy manome toky kosa ny CENI fa azo antoka tanteraka ny logiciel. Raha antsika kosa ny makasika izay tanteriny Jessica Miray sy Herzora Jaonarivony. Ny teraka resabe tamin'ny fiodinana voalohany mikasika ny logiciel izay nampiasain'ny CENI. Tsy niova tamin'iny anefa ny logiciel izay ampiasaina amin'ny ity fiodinana faharoa ity. Toy ny tamin'ny fiodinana voalohany hatrany dia efa nisy ny fampisehoana ampahy be maso ny fampiasana ny logiciel. Ka natao indray izany tamin'ity androany ity teo anatrehan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny solotenan'ny kandida roa. Manome toky hatrany kosa ny avy eo anivon'ny CENI fa azo antoka tanteraka amin'ny fampiasana ny logiciel. Ny vokatra navoaka ny logiciel nampiasan'izy ireo raha teo dia nitovy ny navoaka ny HCC na dia logiciel roa samihafa aza. Le izy ny tena marina le logiciel tsy misy olana satria ny antony ny rahantsika nahita teo fa nivoaka-pifidianana izay navoaka ny CENI sy nivoaka-pifidianana izay navoaka ny haute cour constitutionnelle dia saika voaka-pifidianana anankiray ihany nefa logiciel anankiroa no nampiasaina. Ny dikany tsy misy olana ny logiciel ny CENI ary tsy misy olana ny logiciel ny haute cour constitutionnelle rehefa mamoaka vokatra anankiray ihany zany. Na izany na tsy zany anefa ny mba hahafahantsika manana ny fahatokisany be sy ny maro ary izay fahatokisany izay dia zavatra lehibe loatra eo amin'ny fitantanana ny fifidianana dia izay no antony nanaovantsika nyity zavatra tandroany ity indray zany mba hoe tena hifanatrehana ary mba havela hikirakirany le logiciel mihitsy zany eto ireo solotenany kandida hiaraka hijery hiaraka hahita miaraka amin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra ato amin'ny CENI zany fa hoe io logiciel io tompoko dia mangarahara tsy misy olana tsisy zavatra azo kianina io fa mandeha amin'ny araka ny tompony. Nanome toky ny fangaharahana ihany koa ny CENI amin'ity fiodinana faharoa ity. Ny lesoka tsy maintsy misy hoy ny filohan'ny CENI saingy sisy ifandraisany amin'ny vokatra izany. Lesoka mety ho isy satria zavatra ngeza be no mataontsika mety misy lesoka etsy mety misy lesoka eroa fa raha ny fangaharahana tompoko raha ny fahitsiana raha ny fahamarinana dia hoy iaho hoe tsy afaka ny lazanay na inona mihitsy ny olona rehetrarehetra ary aloha indray ny second tour no hitantsika eo indray hitsarana zany zavatra rehetrarehetra zany. Fahitsiana tanteraka, fahadiovana tanteraka, fangaharahana tanteraka izay no hitantanantsika ny fifidianana satria izay mpitantana ny CENI dia mahita fa efa reraka dia reraka ny firenena malagasy ka tsy zao ntsony ny fotoana anodikodonana fifidianana zany. Anatin'ny fotoam-pahavaratra ihany koa no hiatrehantsika ny fifidianana fiodinana faharoa izany hoe amin'ny faha 7 ny volana Desambra izao. Saingy efa niomana ny amin'izany ny CENI mba anaparitahana isam-paritra akany amin'ny distrika ny fitaovana ampiasaina ary ihany koa ny fanangonana ny vokatra. Plan logistique moa zany no hiatrehantsika na izay zavatra satria ny plan logistique ny second tour dia tsy hitovy mihitsy amin'ny plan logistique ny premier tour. Ny premier tour sady nalalakitsika no andro maina, ny deuxième tour sady teritsika no anaty fahavaratra. Dia miadopte plan logistique hafa zany tsika amin'izao fotoana izao mametraka point betabe tsika metrahantsika ny entana amin'ireo planina fa tsy tahaka ny teo alohatsony hoe miainga avy eto amin'ny eto Antananarivo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny zavatra rehetrarehetra amin'ity indray mitoraka ity zany dia avy any Diego no miainga, avy any Tuléar no miainga, avy any Majunga no miainga,
dia avy any any tonga dia miditra ao anatin'ny district rehetrarehetra manodidina azy dia mitovy amin'izay ihany koa zany ny plan logistique ny collecte ny zavatra rehetrarehetra eo zany. Nanamafy ihany koa ny seni fa tsy ho afaka ny tsy hisy ny lesoka amin'ny fifidianana noho ny fahabetsahan'ny birao fandatsaham-bato sy ny fahalaviran'ny toerana. Saingy nilaza izy ireo fa hamoaka vokatra madio sy mangarahara. Eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray dia nahitana fiakarany vidin'ny solika teto amintsika nanomboka omaly 4 Desambra nisy fiakarany 50 ariary avokoa na ny lasantsy na ny gazoil na ny petrol mitaraina araka izany ireo mpanjifa noho ity fiakarana saika ho isam-bolana ity tamin'ny volana oktobra teo tokoa mantsy no efa niakatra 50 ariary ny vidin'ny solika dia izao niakatra omaly izao indray arahantsika ny fanadihadiana tanteriny Jessica Miray sy Erzora Zonarivony. Saika ho isam-bolana ny fiakaran'ny vidin'ny solika eto amintsika. Nahitana fiakaran'ny 50 ariary tokoa mantsy ny vidin'ny solika nanomboka omaly talata fa 4 ny volana Desambra. Ny lasantsy izao raha 50,4 ariary teo aloha dia niakatra 2,4 ariary amin'izao. Ny gazoil kosa indray raha 5,3 ariary teo aloha dia niakatra 50,3 ariary amin'izao. Raha ny fanazavana azo hatrany dia noho ny fitotonganan'ny vola ariary eo amin'ny tseny iraisam-pirenena no mahatonga ny fitanganan'ny vidin'ny solika eto amintsika. Nanidina $80 ihany koa aza amin'izao ny vidin'ny solika amin'ny tseny iraisam-pirenena dia tsy nahitana fiantraikany amin'ny tseny eto amintsika izany satria tsy nisy ny fampitovian'ny vidin'ny solika tamin'ny fotoana niakaran'ny vidiny ho $20 teo amin'ny tseny iraisam-pirenena. Nanomboka omaly ariva zany ny solika niakatra dia niakatra 50 ariary isaky ny kopy. Ny essence premium zany teo aloha dia 4150 amin'izao fotoana izao izy 4200. Ny gasoil premium 3500 dia 3550 izy amin'izao. Ary ny pétrole 2580 lasa 3630. Mitaraina noho ity fiakarana lava reny ity araka izany ny mpanjifa mila tsy ho araka intsony ny fiakarana satria efa saika ho isam-bolana mihitsy. Raha tsy ahivina dia tamin'ny volana oktobra ny fiakarana 50 ariary teo amin'ny vidin'ny solika. Tena zaka aloha izy raha ny tena marina nefa vahoaka tômôbilina tiana handeha zany dia io ny asa tsy maintsy hoe mividy foana ianao na lafo ohatra minona ary zany tsy maintsy hoe retana binina moa ny azonao atao. Izy zany raha juste hoe 50 iny hoe mba mety tsy isy fa izy hoe miakatra isam-bolana miakatra isaky ny alina dia misy fiantraikany any misy dia misy mihitsy. Ohatra hoe ny frais-na taxi nga ianao afaka pakatra zany mitsoka ny olona raha voatenenao lafolafo. Tena tsy zaka aloha izy zany hoe tsy afa-manoatra efa zay ny zava-misy dia tsy maintsy mena amin'ny zava-misy. Misy fiantsaikany ny embouteillage endrana ny olona tsy sakarama zany satria ny embouteillage roa zay tsy maintsy mampekapekatra ny karama dia tsy mety fa mena amin'ny zava-misy aloha zany hatreto zay aloha misy. Raha tsorina izany dia anisan'ny laharam-pahamehana ny ampiakarany indray ny lanjam-bola ariary satria iankinany andavanandro ny malagasy mihitsy ny vidin'ny solika. Fahalafim-baovao afaka tanteraka kosa indray manoloana ny resaka mandeha fa mahazo tsindry avy amin'ny manam-pahefana ambony ireo mpanao famotorana momba ilay rahateny Antanimena dia nanao fanambarana androany ny avy eo anivon'ny zandarmaria-pirenena misahana ny famotorana fa nanao ny asany ankalalahany izy ireo fa tsy misy sakatsakana araka ny tsao ahely nahiditra ponja vonjomaika taorian'ny fitsarana azy kosa ireo rolahy nikazy tanana ilay mpisolo vava raha toa mbola karoana ilay lehilahy fahatelo nandray anjara tamin'iny fandrahonana sy fikasihan tanana iny. Edena Eliasy, Mathieu Princy. Tsy marina ny filazana fa misy ny tsindry mahazo ireo mpanao famotorana mikasika ilay raharaha fikasihan-tanana mpisolo vava teny Antanimena ny farany herinandro teo hoy ny avy eo anivo ny zandarmaria-pirenena androany. Nisy ny resaka nandeha ary navoaka ny onjam-peo tsy miankina sy ny gazety maro fa nosakanana tsy hanao ny fanadihadiana ireo mpanao famotorana ireo hatramin'ny tao amin'ny hopitaly Soavinandriana izay voalaza fa nitsaboana ny iray tamin'ireo nandaka ilay mpisolo vava. Maro ny resaka nareo tamin'iny zavatra iny hoe misy ny sakatsakana sy ny tsindry avy ataon'ny manam-pahefana ambony aty aminay mpanao famotorana
dia ambarako eto fa tsy marina izany zavatra zany fa nalalaka be zahay tahaka ny famitorana ary nataonay tamin'ny kitsipo sy tamin'ny fahaizamanaonay zay zavatra zay fa tsy nisy mihitsy hoe tsindry na baiko avy amin'ny lehibe kasika ny zavatra iny mety natonga an'izay ngamba dia le resaka hoe teny amin'ny hôpitaly hoe tsy navela niditra ny hôpitaly zay no fanadadina ny marina taminy weekend le andro marary ny fitatuan'le olona teny ka niteny zareo teny hoe tsy afaka manao fanadadina io reo raha tsy mahazo alalana amin'ny dokotera dia niandro latsinainy zay vao niona tamin'ny dokotera dia nahavita an'le fanaovana famitorana. Raha tsy ivina dia omaly no nahiditra amponja vonjimaitra ireo roa lahy ny kastanana ity mpisolovava ity rehefa natao ny fakanambavany azy ireo sy ny fitsarana azy. Mbola mitoy kosa ny fikarohana ilay lehilahy fahatelo nandray anjara tamin'ny fikasihan-tanana sy ny fandrahonana tamin'ny basipleta io mpisolovava io. Hatreto dia mbola tsy fantatra mazava izay tena fahamarinan'ny andohany ity ady ity satria samy manana ny filazany na ireo roa lahy eo anivony primature na ilay mpisolovava. Ny fantatra fotsiny dia efa tao anatin'ny trano fandihizana ny alinindy no efa nisy ny fifandrangitana sy ny disadisa teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Tapitra ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Ankasitrana tomboky lahy sy tomboky vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-piaona ary manome fotoananao ho amin'ny rapitsy toy izao indray.